tantarindray miseho nosoratany Vetsiniary Lala, hovelominy Louise Ravelso, Sofaniry, Ralala, Faly ary Christophe Rabearimanana. Mandray feo sy mandrindra ara-teknika Mamiary Vony. Mana tombosa Saoly Rakotonanahary. Manoana tompoko. Hoaiza ianao azafady? Salama Ramsea. Ohatriny ndraiky any makany Alasora azafady? Fa aiza hoaiza eny Alasora moa ilay toerana hitondrana azafady indrindra? Eo atapina Alasora eo, eny Miadana. Hitanao io? Tsy dia lavitra ka. Aizy, hitako tsara io ka. Ataovy 5,000 sy R1 zany mitondranao makeny. Mbola lavidavitra mantsinika io. Lavo be kosa zany Ramsea. Nga tsy mba mety 5,000. Ataovy R1 re. Maty antoka be mantsy ara hoe 5,000 zany io. Tsy maintsy miverina vida manko zany. 7,000 koa ve tsy mety? Mba ataovy an'izay re a. Ndao miakara re. No ianao vehivavy dia hoetiko ianao. Misaotra indrindra Ramsea. Efa lalanao dia zao raha ny tokony hoe satria efa misivy alina zao. Ramsea, aza mandraitra sikareo ianao azafady indrindra fa tsy mahazaka sikara ka. Nareo tokony hampianatra ny olona tsy foka sikara aty anaty fiara indray ve Ramsea mampianatra azy a? Oata azafady re mandeha. Marina tokoa ny voalazana fa tsy tokony hifoka sikara ato. Ao raha fa hovonoko ty. Zay. Zay mihitsy. Maninona nefa raha tsy mifoka andreny zavatra manimba fahasalamandreny? Atao ahoana nefa mandeha. Efa fahazarana iny ka tsy afaka tsony. Ary ianao ty masika. Oka ianao hifantoka amin'ny familiana fiara amin'izay ary. Lazaka ianao rehefa tonga amin'ilay toerana tokony hialako tsika. Eny tompoko, ajaina ny tenin'ny client. Raina marina. Dia hoana le? Oa, ray le aza. Ay very novy ty. Zao fotsiny le tsy. Manao na ny fahasalamana? Salama tsara le tsy. Salama fa misaotra. Ela le tsy la zany. Inona ny vaovao dia firy zao ny 15. Ny vaovao tsy dia misy fa ny any amin'ny lano asa. Tiako le tsy dia misy fa mangingina be. Fa firy ho azo ny 15. Mbola tsisy ankizy lesy a. Ny reniny aza ve mbola tsisy akory. Zany vely ty. Fagaly ty lasa vozy tsy mivady a. Angamola izany tsy efa saky mivady talohan'ny reny nandehanako reny. Ela mantsy. Maninona tsy mivady lesy zay a. Vao nahita ny tsaratsara sy ny manam-boly rozy dia lasa ny kopa kely atrotany tsiriry vorony. Mampalahelo le tsy laza ka. Mahery izy lahy. Raha ray le tsy lasa zato no manontany toerana. Avelao izy hoany rehefa tsy tamany. Leo an'ity fiainako ty alesa rova. Zay vehivavy mba natenay no vady dia lasa nandao avokoa. Asa mahatra angamba le bandy kely io. Omeko ny mahery izy le tsy laza any fa inona ary ty malahelohelo be ty e. Ray mandeha ve ny matavary dia tefitsotro be. Matokisa fa mbola ho avy eo le tena anjara landra iandro any. Leo alesa rova. Toy ny raha fotsy be leo trandraka ka matahotra fotoko fafa. Aleo aho amin'izao ihany aloha. Aleo mba miandry kôtina indray fa hikôty foana very. Eny ray ariko. Fa na izany naty izany aza dia aza malahelo endrika be toy izao fa mitraka foana le tsy. Ataon'ny sipa fiomehezana fotsiny larakobony hoe lasa malahelo lava sy mivaro lavo misaraka tampony. Aleo aza mieritreritra hoe vomaika lahy lasa milay. Mahazaka sarahany e. Angako moa iny ihany ny sipa eto Madagasikara le ty e. Mahafinaritra le sy miresaka amin'ny lahy ty aloha. Tena marina e.
Za koa mahafinaritra mihitsy ka raha tena mahafinaritra lahy tokoa ary dia mba ampirevio sy veo any aloha le tiako le sy tena mampimety tsy alony lavo andro. Marina mafy raha tsy le tovavy ngetiko maleriva ihany ty manaka anaty. Aleo ajanona raha fiary. Salama ve Ramsea? Salama tompoko fa misaotra. Mademo manao ahoana? Salama tsara fa misaotra. Fa mba tereny amin'ilay toerana nateranao amin'ny Marina any Ramsea azafady. Ay, miakarary made. Misaotra. Ndaon'izay ary. Fa misy inona Ramsea no misento lalabe toy izany ianao? Misy olana anga? Tsisy inona ka. Sy tonga tsy nahy fotsiny no mahita ny akantonao eto amin'ny fitaratra loatra fa tsy nininy. Ve izany no mampisento anao fa izao tokoa Ramsea. Ahoana izay made? Raha mety dia alaivo eo amin'ny toerana le nangalanao iny foana isan'andro amin'ny ora ohatrany nandalovako iny ihany. Tsy maninona fa vao maika ary izany mety be amiko. Mamarana ny asako izany ny fanaterako anao aty Alasora. Sady sitanay mba vola miditra. Saingy eo matoky ianao izany Matokisa aloha made fa olona azo itokisana tsara ny aty Zany indray aloha dia olona matotra tsara eo amin'ny fiainako indrindra moa fa eo amin'ny asa. Sady tia ve ny fivelomana made dia joatoaka nanga. Fa hono tokoa Ramsea azafady. Mialatsina fa ohatrany hoe miditra amin'ny fiainanao manokana fa tsy azo valiana koa. Ahoana izay made? Lasao fa tsy maninona. Aiza tokoa moa Ramsea mody rehefa avy manatitra toy izao. Any an-tranonay modika. Ramsea koa ihany. Eny fariry ihany mipetraka azafady fa somary be vazivazy Tsy maninona ka. Misaotra namaly ny fanontaniako. Efa toy amin'izay raha lalana fa tsy manana fanontaniana intsony Oriaina, vai afazoana dia mbola matory foana Iaina efa misivora maraina ane zao Ay ve neny manao neny fa misy inona tonga vao maraina be aty toy izao anao? Fa misy inona ary neny? Salama tsara ka. Avy niantsena dia mba mivily ety aminao. Sady efa misivora maraina ho azy zao fa maninona matory maraina zato izy. Midira aloha neny dia aty an-tranontsika mianaka no miresaka tsara mipetrapetra neny fa inona ary ty miala tsiny aloha fa mbola somary mikorotana be ny ataoniko fa hainao ihany fa vao nivoako. Ka ay izany no hipetraka feno lamba daholo ny seza. Eo esoriko reto dia mipetra eo Io ny vetenenako anao foana hoe mangala amin'izay namana. Ianao ve tsy leo an'ity mipetra drery lavy ty jereo raha tsy mikorotandava toy izao foana isaky ny maka ty mba mieritrereta ihany ry Iaina. Io ndray neny izany resaka izany. Zaho ary neny tsy mbola vonona amin'izany anambady izany tsy tania ve reny nahazo areny vehivavy firy nefa niaraka tamiko nefa tsisy lasa vadiko fa toaliko ansirana daholo. Tsy anjarako angamba ary neny za manambady izany tia. La tokana angenao ry Iaina ny rainao efa maty, za efa miantitra efa mba te ahita an'izany zafikelika izany ianao anefa ty toa tsy miraika amin'izany anambady akory. Finona ny tianao atao niala ny taninganana ivady? Tsy izany tsosa le izy ry neny mbola tsy tia herika an'izany vehivavy izany mihitsy aloha hatramin'izao. Ay dia Andro Roviana rony zato izy vao hikiasa herika vehivavy indray rehefa maty tsy haiko ka. Zao no izy ry Iaina rehefa tsy tapa-kevitry ny anambady amin'ity taona ity ianao dia aza mamangy vangy any an-tranoko antsony ary raha sanatrika misy izay efa afatesako dia tsy ilaiko ianao mikasikasika amin'ny fatrika. Mazava aminao izay ary eo anao fa lasa mahasosotrana miresaka aminao azy. Ay marina
tezitra be amiko neny. Dia inona zany no ataoko e? Ny an'iny mantsy rehefa zay dia zay fa tsy mivaova hevitra zany. Eny raha ary ny an'ny aloha izy raha hoe nampiseho fihetsika toy ireny dia hitady vehivavy hovatiana zany lary ainako. Dia aiza nefa misy eny amin'ny Ranofotsy sa Ambohimalaza? Any amin'ireo toeran'ireo mantsy malaza feno vehivavy tsara tareko. Mbola ho hita eo zany e. Tezitra loatra tamiko nenonay maly no izany resaka izany le Sorlova. Ny varavara koa za saika ny ala mihitsy nakaratony mafy be. Zany ve ity? Eny e, manana ny rariny ihany izy amin'ny lafiny ray satria mba efa te hahita ny zafikeliny kosa izy ko. Ela raha teo lahatokana ka atahorany so tena tsy hanambady tokoa ka ho lany tamingana io. Inona lesy zany no ataoko Orlova? Mba torohevitra any fa tena tsy hitako lesy izay atao amin'izany ka maninona nefa lara manao sipy e? Irahana any aloha dia rehefa hita hoe mendrika ny toetrany dia efa tiana. Ka ireny efa voalazako tamin'ilay reny fa tsy te herika an'izany sipy izany intsony aho aza. Tsisy azo itokisana resy ny vehivavy e. Za la reny natao mifanja reny, tsy tahotra tsy henatra mifampitantana tamin'ny lehilahy toy masoko. fanja kosa vele tsy ny nanao ny ataony dia ny vehivavy rehetra no lazay lafa tsisy azo itokisana. Fa angamo fanja rery nanao an'izany ozy elaka. Olo tiako efatra mifanesy le tia nivadika tamiko daholo e. Zao ary aka ohatra ray tsika, misy vehivavy anankiray ohatra efa nampijaliany lehilahy maromaro tany. Taty aoriana io vehivavy io lasa tsy te herika lehilahy intsony ary laza fa tsisy azo itokisana ny lehilahy fa mampijaly vehivavy daholo. Dia manaiky an'izany ve lahy hoe tena tsisy azo itokisana intsony tokoa ny lehilahy? Nefa laha miresaka amiko io lehilahy tena azo itokisana tsara. Marina lesy zany e. Olona ray tokoa ve manao ny ataony dia ny rehetra ny voaspotaka. Ka zay angeo ka foahany ao an-tsailay zany hoe tsisy vehivavy azo itokisana intsony zany eto an-tany. Mbola betsaka lesy tsara toetra sy mendrika novadiana. Misaotra ny lahy lesy Lova nampafantatra an'izany zavatra izany e. Hitako tokoa fa tena namany lahy. Tsisy tokony hisaoran'ny lalety zany inona fotsiny moa mahampinamana raha tsy hifanampy e. Zay aloha letsy fa mbola somary maimaika kely koa za io mirary soan'ny lahy. Ok lesy Ralova, mirary soan'ny lahy koa ny bandy. Maika hamonjy sery indray ny akamo ako. Hitako manao metimety. Ain'ilay ihany fa tsy azo ariny reny na petrapetraka fa raisiny ry zalahy. Sura letsy fa sasamiandry ahy le foniko rehefa mandry andefo mandry. Ramose aina fa hoe sy tsika izany lasa lavitry ny toerana ialana manko tsika izany. Hay tokoa marina. Azafady mademoiselle fa variana be koa za zany tio. Ao fa anao dia mitoro ao zany tsika. Fefa te atory anga Ramose aina toa hitako tsao mihitsy mantsy ianaoko sa misy olana. Mba variana kely fotsiny ry. Tongotsika mademoiselle. Tsy fa mbola tsy lasa lavitra loatra. Ty ary mivolanao dia misaotra indrindra raha pitsy indray zany. Andraso kely nge lory lahatra azafady. Fa maninona? Ohatra ary maninona ianao mangovotra be ohatran'io? Nga ianao mangatsiaka? Fa toa ilaozanao mifandrafandra fotsiny eo fa ohatra mivavako mangovotra ny tanako, mipararehitra ny tongotro, mahade lahatra, matahotra fa ndrao tizeranao. Ramose aina, fiona no antony atahoranao
fa nga mampatahotra be ny poziko sy ny endriko. Tsy zany fa matahotra fa anao tezeranao raha ilaza ny atopokoko nefa ny angaviko anao dia aza atao manimba ny fihavanantsika ny zavatra ambarako anao eto e. Mampatahotra koa ianao izany, lasa fa tsy haninanao izany aho e. Madea, tiako ianao. Ramose aina, fa ngamo ianao tsy mbola manambady? Ary mba efa nitenenao tsara ve izany zavatra lazainao izany sa hoe hevitra tampotampoka fotsiny? Tenio tsara aloha e. Raha manambady tsy namboraka fity taminao izany, ary raha ny hoe dinio tsara aloha efa ela tokoa ny diniako. Lahatra tsy tanako intsony izy androany fa izay voalazako anao izay. Tiako tena tiako anao ry lahatra. Ka vonina ny tisy araka amiko ve ianao? Aleo ary mba handinika tsara ihany koa aloha e. Tampoka be koa manko le izy. Eny ary. Indray le zao ty mampamalimaly kendrika ary latery aina. Misy olana indray nga? Mampalahelo ahy lesy ny fiainako. Tsy mba misy masoandro mibalika mihitsy ve izy fa dia saronao mainty foana isan'andro vako zao. Fa misy inona indray ty e? Marary lesy ny indray. Marary? Mba namangy azy tany anefa dia noroahany ohatran'ireny inona indrindry. Tsy mety misokatra amiko tsy lesy ny foniny iny. Ny fianakaviana rehetra koa mametsy ny adoly fa no zaho no mahatonga ny marary toy izao. Tsy tako tsy lesy atao ry lova. Mitony aloha elahy. Fa no ality. Mbola toy an'le resaka hoe manambady tamin'iny ihany ve ny anton'izany zavatra izany sa resaka hafa mihitsy? Mbola toy an'iny ihany tokoa lesy. Fa ka kosa aloha elahy dia mbola miziriziry amin'ny hevitra elahy ihany hoe tsy hanambady e. Efa teny tamin'iny lesy fa hanambady fa izy mihitsy ny tsy haiko e. Sady efa nisy tovovavy nambabo ny foko lesy any. Hovadiko mihitsy izy raha manaiky ny fitiavako. Ay ve nisy an'izany tany dia nafeno penina ka mba efa nitoriana fitiavana ve aloha izy sa nijerijerena fotsiny? Sika andra inga raha lova miandry baolina itontona izany efa nitoriako fitiavana tokoa fa mbola miandry mivalina sisy. Manja kely ty za zipo izany. Zany ve le? Somary manao vovofrizy foana izay izy. Zany ary tena tafalatsaka mihitsy ny akamako izany. Tahaka ny inona velanga ahoana e? Fa le valy teny lesy ny somary elaela. Efa ray volana izay fa mbola tsy hay ihany hoe eny sa tsy. Raha ny amin'izay indray fomba ny sipa ihany le tsy io. Mila maharitra kely fotsiny la minao fa hoeny kosa ny valy teny azo lany e. Engany e lesy. Izay no irariny e. Fa hono aletsy e. Fa sipa avy aty an-tanàna tokoa ve aloha izany sa avy aiza e? Mety efa koboko ve sa mbola vaovao be amin'ny masoko mihitsy? Meno aloha fa mbola tsy tanilay sady tsy mbola fantatra elahy koa e. Eny Alasora lesy izy no mipetraka. Voatrany tsy avety merina aloha fa mety vezo angambany. Mahafatifaty ngely ty za sipa izany raha lova e. Kozy vely ty. Ho hitantsika eo letsy izany e. Karakarao letsy sitrany ay mba zany ny fanafody asitrana an'ireny lahy. Lahatra ahoana ianao valy teninao amin'le resaka nataoko anao tamin'iny e? Tsy efa mba ela kosa ve izay? Ao mba valio amin'izay. Eny efa ela tokoa izay. Saingy ohatra misalasala be ary ina malo fangatanao Tsy mety mino manko ny saiko hoe nao zao tokoa ve dia mbola célibataire ihany.
Ianao nefa tovolahy sady tsara tarehy mpikana, tsotra sy tsara fanahy, nefa nahoana mbola tokantena ihany? Tsy mahatoky ahy zany ianao. Tsara ve aho dia nampirafisin'ny olo tiako sy ny sarany. Oay, azafady raha nampalahelo anao ny teniko teo. Tena mbola tokantena tokoa ary tsy mbola manambady. Ianao lahatra no tiako hifampitantana amiko. Ianao miriko anjarako eo amin'ny androm-piainako rehetra. Mazava ny amin'iny. Fa za koa ngerena ka tianao e. Marina ve zany ry lahatra? Ie. Ray marina. Misaotra kely lahatra. Faly be a. Ianao koa maiky a. Mbola tsy tapitra koa ny zavatra tiako tenenina. Azafady rehefa diso faly loatra fa mbola misy inona ihany koa. Vonina ny radia aminao. Zany? Ie. Saingy ny angatahako aminao fotsiny dia aza ampirafisina fa tsy tiako satria tsy tiako ny mampirafy. Dia raha azo atao ihany koa dia aza mifoka sigara sy misotro toaka intsony ianao fa tsy tiako izany. Matokia kiry lahatra. Ataoko daholo izay mahafaly ianao raha mbola azoko atao. Ary matokia ahy aloha fa tsy fombako izany mampirafy izany. Ezaka koa hitsifoka sigara intsony. Tandremo azy ny vorona hono ny tanana amin'ny elany, fa ny olona kosa ny tanana amin'ny lelany. Tandremo so manao izay andresena lahatra fotsiny eo dia rehefa miaraka isika dia tsy tanterahana koa izany rehetra izany. Izy tsy mahatoky ahy mihitsy a. Aleo makatoky tsara ry aina. Tsy teo voafitako ao mantsy dia mila manaty ady tsara. Sady raha tiana teza hono ny lamba tinafy dia tsongona ny teniny sao dia tsy mafy e. Sady raha tiana haritra ny fanambadiana tsy fahotana kosa ho manaty adiny tiana e. Tonga fa dia mirary torimaso anao ry aina. Anga zao misy afa-tsy ianao no ao anaty nofoko ao e. Tafandriamanitra no mahalalako. Dia tsy mba misy oroka kosa ve? Ody reneny a. Misy olona avy ato e. Marina mafy tsy hiainy izany ary alao omeko ny afatra tsara iny. Finina ihany an'ilay oay ay ve hiaina ihany e. Azafady rakizy fa neveriko an'ilay jilamboto manadala ireny nareo mandrosoa rerakizy a. Androso tokoa misy izany ko. Mandrosoa ny akery mpanjaka vavany foko a. Mipetrapetra rerakizy a. Ka manao anona roro kely. Salama tsara? Salama tsara zay niny. Efa manaona zao ny fahasalaman'ny eny. Sa hitanareo zao e. Efa salama tsara. Tsara kosa zany ko. Ary izy hoano izy mivonariko vaviko sa diso a? Izy reneny lahatra olo tiako a. Diso ilay kosa ry lahatra no veriny koa. Faly mahafantatra anao mamany aina. Za koa re tsy faly mandray andria. Ary aza saroko enatra ohatran'io moa hoe fa hosorata tely ve aloha ndre sa hosoran'inona? Tsy menatra izany aka. Fa izay atao re mety daholo ry. Neny hoe aza mihafahafa mihitsy nefa tonga dia atao hoe neny a. Efa ela rehetra izay nanariako ahita ny vinaty vaviko izay a. Tanteraka ihany moa izy ty. Izany ve tompoko. Misaotra indrindra. Neny koa rangana. Vahiny vao tonga moa dia fahananareo resaka fotsiny fa tsy sorosona izay masaka koko. Eny tokoa marina. Ao fa karakara zavatra ho anareo vetivety aloha e. Ilozaka vetivety nareo roa. Aza dia misahirana rery neny a. Inona no masaka amin'izao atenatena-potoana izao? Ka iza ary no tokony hisahiranako raha tsy nareo zanako e. Aleo andeha hividy any an-tsena kely ihany fa eo nareo miaraka aloha e. Lahatra. Tsy tokony mba efa hiroso amin'ny vodiny sy ny soratra ary mary azy amin'izay ve ho atsika e. Efa mba elaela ihany mantsy izay ny rahantsika izay. Neny ko efa miteny afoana isan'andro mba hirosontsika amin'ny raharaha.
ahoana tsy ny hevitra amin'izany ry malalako raha ny hevitra aloha no tianao fantatra dia tsotra ny valiteniko e. Tsy mbola vonona amin'izany resaka raha resahanao izany mihitsy andray ry lahatra fa nahoana kosa fa ngahy aloha tsy vonona any anambady andraika tsy izany fa za mihitsy ny tsy mazoto amin'ny resaka vodiondry soratra ary mariazy e. Aleo sika mivady fotsiny amin'izao. Fa inona nefa ny antony raha nandinika mantsy dia tole mpivady vita soratra sy mariazy ireny indray maritra ara-panambadianako. Ireo mpivady vita soratra sy mariazy mazana ny misaraka. Tsy tiako raha izany koa ny anjoantsika e. Izay no mampalaina dia tsy mampaninona ny ray aman-drenireo ve izany ry lahatra? Tsy mampaninona azy ireo izany ka. Ry zareo koa aza tsy mba nanao an'izanyko. Fa mbola tsy niresahany tamiko mihitsy tokoa ny momba ny ray aman-dreny indry entiko any etola arana ry zareo e. ay avy lavitra be ny fihevinareo dia iza izany mipetrahanao aty Antananarivo ka? Mipetra-drery aho aty. Teren'ny zava-misy dia voaterina katy e. Aroa ry lahatra fa maninona ho any tsy mba hatoronao amitsy ny tranonao fa dia eo amin'ny arabe eo foana no asainao miverina rehefa manatitra anao eny Alasora. Ka tsy tiako mahita ny tranoko ianao fa ratsy keliko. Ka maninona moa izany fa zao ry aina raha tianao dia ahoriko ny entako rehetra dia alainao any aminay raha-pitso hariva toy izao dia any aminao amin'izay any no mipetraka. Ay raikitra izany fa zaka direry ve izany entana izany sao dia mila alaiko any an-tranonareo mantsy. Vidy kely ny entako any ka aleo amin'ilay fanateranao iny any ny fotoana fa tsy makany an-trano izany ianao. Ay izay izany rehefa izay hoy ianao fa andao rahaterina amin'izay no sao mangatsika sady efa miariva koa inge ny andro izany. Andao ary tena vitsy marina ry lahatra ny entana izany izay dia voapirina tsara daholo. Raha pitso indray ilay mijery an'izay toerana asianan'ireo sasany ireo iaina misy resaka kely ataoko anao ty azafady. Afaka mihaino avy ianao? Afaka mihainonao tsara ka fa maninona ny malalako miseto lalina be toy izany misy zavatra mampalahelo ka? Tsy izany fa sadaikatra ihany ny lazan'ity zavatra ity aminao nefa tsy maintsy lazaiko anao na hoe lanao aingana satria androantsika no araka tory voalohany. Fa misy inona kiny dia mahalo-kendrika be toy izao indri tsy izany mantsy ry aina fa efa tsy firitsinitsony tsy maintsy lazaiko anao izany fa sao dia handisy fanantenana anao. So manko ianao mieritreritra hoe mbola madio nefa efa tsy izany intsony. Zao izy ry lahatra ny fahatsoranao ny lazan'izany tamiko dia efa zava-dehibe ho ahy ary matahotra ianao fa tsy ataoko mampiova ny fankatiavantsika izany rehefa tia fotsiny ianao dia ampy ahy izay. Izany mety anontany angamba ianao hoe naditra ve izany asa efa niaraka tamin'ny olona firy vao niaraka taminao. Ampafantariko anao ihany izany amin'ny fotoana mampety azy ny tiako fantatro fotsiny dia tsy mbola niaraka tamin'ny tovolahy hafa fa voenao irery ny tovolahy miaraka amiko. Ahoana koa izany tsy azoko ka? Eny ho azonao ihany izany rehefa aoriana kely ao. Tena mahalasa saina izany resaka ao izany ry lahatra. Aza dia miasa saina be amin'izany re fantatro foana izany amin'ny fotoana mampety azy ho ahy aminao. Eny ray arako ary andao amin'izay ary tsika toy fa mbola makiasa marainako. Reo ny rehefa zalahy samy maka dia tsy mifanambady oay fa tsy raha iny avery zalahy mandalo iny lohatsona dia mba miara mirevy amintsika eto le ry iaina izany ray aina tsy mahita indray mibandy akamako
Aty mba tsy any letsy e. atao marina ay ve lahy ihany ty lova Nody alonga ela zany. fa inona serangy Andao hiaraka nalazy miaraka aminay fa azomany andro e. Fa manao soma mahafinaritra koa indray e. Dira letsy fa complet ny équipage ato. mananao daholo ry bandekama Eo letsy eo mipetrapetra dia mandray savera dia mba miaramirevetontsika aloha. tay Maninona indray e. mahazo torisany fa za lesy efa tsy mamely ny tombotsony Io indray letsy e lahy. Mba androany fotsiny letsy e. Inona ary ty? Rehefa tsy sotro ihany lahy dia mandraisa sigara e. Raha misy be dia be dia maka. tsy mivoaka sigara tsontsolo e sara aloha fa misotra Aiza nanao mikoviny zany ty e. Taraiky be zany. hatramin'izay niarahanay sy lahatra lesy zany tsy tia bandy mivoaka sigara sy misotro taoko ao izy dia naleoko ny ala tamin'izany mo tsy hitako moa izay tombotsoa azo avy amin'izy Ary tena entin'ny ankizinareo amin'ny sanganareo mihitsy ngenareo zany e. aiza kosa lesy ry lova fitiavana kosa lesy zany fa tsy zany Fitiavana amin'ny ahoana ary? Ny ankizy lary kobona ifampitatana sy mifanoroka be tamin'ny banteny Antaninarenina ho maliko. Bandy sarasara hoditra somary lavalava izay niaraka taminy. Kanefa ialahy zany tsy avelany isotro sy ifoka sigara tsony. ahoana tsara hoe raha lova Zany e. so mba tsy izy kosa zany fa olo-kafa mitovy aminy lahatra lesy tsy mahavita an'izany Aiza sako ny mizingizina amin'ny lafa lahatra letsy baina. Izy aza vao nahita dia nanao tarodositra. so dia mba efa mamy kosa lahy malerivo zany Tsy mamy aletsy fa androany ange vao zoma e. Namako e lahy ka tsy tiako hijaly sady mety efa fanao nikala ratsy mihitsy angamba le izy. tsy napoziko indray lesy zany zavatra lasainy lahy zany lasa marary koa zany lohako zany aloha lesy mba hisotro kely aloha analako an'izany anteverako zany Tonga dia maka io e lahy. Io ihany letsy baina ny vahaolana rehefa misy olana. ahoara toako mahita iny rehefa tonga any an-trano any sy mba tsy mahay miaina tsy Fananomboka oviana indray ty alipody somamy ty. Jereo ne ty ianao raha tsy efa mila tsy mahazaka teny e. dia maninona volanonga no soloko toka Midirena ho aty fa mamena trolaka. ary izy andray moa zany vandoa fanoroka taminao ny Antaninarenina maro zany valoha fa azindoza no vandravandra fotsiny eo e Aza te mirediredy rery aina. Mpandiza koa ny fanoroka tamiko teny Antaninarenina. Zaza tsy niala tato trano mihitsy maliko. dia mbola mandaingana ianao Ay, fa nahoana kosa ianao no teny kasitanainay e. Zavatra tsy fataotro akory ny marina. vehivavy tsy saino fozaolana tsy napoziko mihitsy ianao no ampirafy vehivavy mpamitaka ampiatsara velantsika nga ianao Aina, fisany teny taminao fa mampirafy ianao hoteninona moa zay niteny an'izany mody miseho tsara tetreritenina amin'ny voalohany aisaka manafika io normal ny tena raha tsy verijentsony ay vehivavy fozaolana bibo mitolona tena mena rana daholo mihitsy nareo vehivavy tsy mena vadika antolo ny andro ririnina io vaovo ohatran'ny tanàna afaka mba miteny kely fe azafady. Afaka manazava anazava iny teny zao dia aorony ny etatena dia lasy tena mandeha any amin'izay tamin'ny mahafatetena azy tsy mila tena mijanona atontsony any tsy anamba vary tena mihitsy koa mibandy ko raha tsy mitapy ako eny ary andeha rasainy tianao. Tsarovany efa fa tsy mbola nampirafy ianao zany ary vo ianao rery any ny lehilahy niaraka tamiko. lasa koa mandeha any fa aza be resaka eo lasa ale
maninona tsara hoe ry aina dia nyroanao zany le zanak'olona. inona koa tia mivazavazy ty e nyroako tokoa lahatra efa zany kosa ve reny ny zavatra natony dia mbola ho tasoniko any e ko raha tsy velana ka hanambady mpivarotena. ry aina dia lasa izany zay le zanak'olona sady amin'io koa mbola tamin'ny andro alina indray nyroanao maninona raha mba maraina izy vao nalefanao faraparatsiny. aiza morony eny nahitako izay nalehany any e tsy any amin'ny lelahany any ve izy zao e. tokony mba nieritreritra ihany aloha anao vao nanao an'izany e tsy fantatra na marina na tsy marina zany zavatra renao dia manapa-kevitra fahatany sa hitanao zany izy. izy aloha tsy hitako e fa ilova kosa veriny eny dia ambainga izy akeny miteny an'izany e. misy koa ny olona tia-piady fotsiny mety tsy faly izy ohatra mahitanao sy lahatra dia mamorona an'izany. neny fantatro tsara raha ilova tsy mba mandangandangy izany iny sady tsy mahavita an'izany koa izy tsy naposiko neny lahatra navita an'izany olona tena tiako izy sady tia nefa veriny eny dia vita namitaka okizay ry aina foany ranomasonao fa aza mitomany toy izao e avelo izy hoany fa tovolahy tsara tarefa ho anao zao ve dia ho fatekazo tokana amin'iny e mitrakaza ny zanako izany misaotra ry leny maty ko ianao fa tsy hoe saraka tamin'ny lahatra akory dia hoe tsy hanambady tsony hitady vehivavy hafa asoloko ny toerany tsy maintsy manambady aho fa za matahotra ianao ry leny. sotro indrindra ena mahafinaritra azy ny teninao izany mino fa mbola hita vehivavy tsara taresy tsara toetra lavitra anao iny ianao votahin'Andriamanitra anie ianao anaka ka ahita fahatetanana. enganery neny lahatra fantatrao moa fa efa 12 taona ianao io zao efa vehivavy lehibe. Fantatro tsara izany ry dada taonako ve moa dia tsy ho fantatro fa dada koa izany ka zao no izy anaka efa tokony hanambady amin'izay ianao nisy tovolahy niresaka tamiko fa tianao n'izy. dada tokony hanambady ahoana koa za e mbola hianatra ka zany fianaran'izany tsy mitondra makaiza ry lahatra sady izay tovolahy izay ho tsapako fa tena tianao sady avy amina fianakaviana mba manan-katao tsy hanolo-bato mafananao zany aho fa matokianao ka tena mbola tsy fona amin'izany ary dada ny tena marina zao no izy ry lahatra na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy manambady an'izay tovolahy zay ianao olona tsara fanasy manan-karena nge zany tovolahy zany hiadana tsara ianao raha manambady azy dia tsy maintsy manaiky ny tenin'ny dada zany ndry fa inona ny olanao tsy zaranao za manambady azy matahotra saoty izy fanantenana amiko izany tovolahy lazainao amiko izany ka hanaratsy ny fifandraisanao aminy lazao amiko ny olanao fa hitadavantsika vaholany dada tsy feritsinitsony maninona tsara hoe ry lahatra zaza ratsy taiza ka tsy fidinao any ery dada tsy trapoko ka nisy nanolana nge fa tsy nilazaiko anareo zany nisy nanolana hono tsy te halala zany fa matoko anao androany mba fantatrao moa fa efa nandray vola be tamin'ny tovolanika sakavady anao io izao zao tsy maintsy afabaraka aminy satria milazaiko fa mbola tovavy madio anao aika efa nanao adalana tany matoko ty vonazy dada azy matezany fa zaza ratsy taiza oay sofano fa tsy tena izy le teo na nofy any lahatra hoe nitsondromy mitadany tamin'ny antso marano taona izy dia maty satria tsy fieritsinitsony lalina indray zany nofo zany
Ndray hoe zany mirevetsy miparitra zany tena mba tia mirevy ty bandy ary nakaiza taony ary le bandy prive niaraka tamin'le rireny mirevy izy zany aleloha anatonaka eny fa hoy tia mirevy selitera alova be angery zany fa misy mpanavandry akan'izay manja be io sipa io rehefa jerelona zany tonga de ohatran'ny Paris Morgan tena tsara ty zany raha sipa kozy tsotsotra somontana fitafy izy nefa tena lafatra tsoroka amilary zany fa na zaza potsika be tahak'izay sipa zay babony mihitsy ny foko rehetra na ela io aza vao mahita an'izany mety tsy haray kalsona mihitsy la fa sipa izy anefa zany sipa zany an'le ty zany ry zany efa nitoriko fitiavana zany sipa zany fa tsy lalaiky izy de mody miteneniko le bandy akaba hoe mampirafo ho any ankizy la kobolay fampitatarasa ny fanoroka tamin'ny banteny tanina reny diniko le vendra lafa nino nefa zany mandratsy nisy akorongely ty zany zao zara le sipa de tsy hitatsolo hoe lakaiza bandy adala ora-pesonina ay io zany izy io lova ay ve zany ny mariny tsy vanila le ty fa iza hoe la rakotokapoka razamba tonga de mandehana mpa fa eto tsisy resaky dira la misy dirako zany ry lova ay lainga amin'ny forony lampisarahana naisy lahatra fotsiny renretra eny tena tsy napoziko mihitsy tantaraiko le ty hoe misy masoandro amin'ny alina de mino koa tsy sain la raha ny atezerako amin'ny lano ampiariko eto efa matiko la ampiary ny atezera la iandefitra fa so anao tao foana eto ka andrata olona aleo andeha lasa vitsyelaraka mandeha ale sipa manjaky rehetra reny de ariko zay aro tsy efa niteny taminao misy ho any namana mpamadika de ahoana zany zao nataonao tady any lahatra sa velany fotsiny izy ka zavy moroneny nanapohy lova no avita moron-danganiko efa mifampitondra tombo rahala zay ny fahampihinana amin'ny manta sy ny masaka nefa zao tianao mivadiana marina tokoa le fitenenana hoe marina toy ny vato eny ambala-pare ka raha tsy hitan'ny angato loha-taona de hitany antsy amin'ny fararano fa mbola tsy mivalianao ne le fanontaniako mbola hitady any lahatra aveo ianao sa avelanao any izy mbola hitady azy ary neny ary fonina aminy ary efa hitako izy mbola tiako iny izy iny neny za zay ngefa nitady azy tany amin'ny tany maly zany ve de fa hitanao tany zany izy tsy mbola hitako izy ry neny efa tapitra nanontaniako daholo ny olona rehetra mipetaka tany amin'ny manodidina azy teny de nilaza hoe tsy nahafantatra ny lahatra daholo lazainy zareo fa tsisy an'izany tovavy tadaviko zany no mipetraka eny anga mahagaga koa zany fa sao de tsy eny kosa ary izy no mipetraka fa disy ianao orneny fa sao de veriny eny fa adala ary za ty eny foana no naterako ny lahatra isan-karivako eny saingy za mo mbola tsy tany an-tanony fa eo amin'ny arabe eo foana de miverina de tsy mbola nahita an'izay tranony mihitsy raha koa ty mahazo anao ty ka tena enzana ary neny
Saingy tsy maintsy hitako lahatra na oela na oangany e. Tsy maintsy ataoko izay hitana azy na aiza na aiza. Tsy hainao zay izy ihany nefa nahita soronao. Ry neniko io zany dia mitady anakiva etiko. Mampahery azy ao no tokony ataony neny fa tsy eo neny no manakivy ahy eo. Efa ray volana izay ny fivezivezeko ty amin'ity toerana ity, nitadiavako ny lahatra saingy hatramin'izao dia mbola tsy hitako ihany izy. Asa hoe mba nakaiza loatra ry izay lahatra. Aiza aloha fa malahelo anao akia. Hoay, fa manofy asa ilahatra mijoro ny tsisy-ndalana io e. Aleo ajanona ny fiara fa mitsopatanana koa izy zany e. Ndray izany hafaliako marina hitaka an'ilay olo tiako. Manao ny aina? Salama tsara? Lahatra fonakia tamin'ny kasihako tanana sy ny androako ndrea netiko loatra kiza tam'ireny mifonary lahatra. Aza mandoalika toy izao ianao rena fa mamenatra olatra misy mahita eo mitsangana fa za tsy mitana lahelo aminao. Tsarovy nefa fa tena fitiavana no tiavako anao ary tsy mbola nampirafy anao izany na dia indray mandeha azy. Izany very lahatra dia tsy tezy tamiko izany lahatra. Tsy nahalala hoe ange lainga dolo reny resaka nataony lova tamiko reny lahatra. Mbola vonona niaraka amiko ve ianao? Tsy tezitra aminao izany ary aina. Mbola vonona niaraka aminao ary manome toky ianao fa tsy hikasy tanana intsony na hisotro toaka na hiain'ny intsony fa makafaka tsara. Lahatra, ninona angatahanao amiko dia tanterahako avoko. Matoka izy ianao fa tsy hikasy tanananao sy hisotro toaka izany intsony mandrakizay. Ary tsy ny vavan'olona ihany koa fa makafaka tsara vao anapa-kevitra. Izany vonina ary niaraka aminao e. Misaotra indrindra kely lahatra. Ka andao tonga dia hiaraka amigody. Sa mbola tsy mazoto nody any amiko ianao? Fa taiza tokoa ianao tsy hitako mihitsy. Efa ray volana ange izay mitadiavako anao tety lahatra. Fa taiza ho ahy ianao? Teto foana ka? Hitako foana ihany koa ianao ilay makaty reny fa ianao tsy nahita? Izany ve? Ie. Ary izy izany kay niafina. Tsy niafina anao izany kosa e. Fa ho dia araka amiko velo ianao sa tsia? Iaina. Matoa hitanao toy izao dia vonina ny hody any aminao. Izany ve aty? Dia ahoana ny entanao? Sao dia alaina vetivety? Ndao andefa tsy hitondra entana e. Tsy te hiverina intsony koa. Andao ary ao fividianako akanjo ianao raha vitsy. Fa inona ho ary lahatra ny antony tsy mampahazotonao irosaonao voadio ny soratra ary mary azy amiko a? Tsy zavatra atahoranao mihitsy nge izany. Tsy mazoto arena satria nareo tsy maintsy andany vola be ho an'ny toliara. Any mantsy misy ny ray aman-dreniko. Fanampin'izany koa misy olana zasy ny dadako e. Dia tsy tiako ny fanatry tafa aminy ihany. Lahatra, zavatra azo lamy madoly iny izany e. Andao moaky atao reo a. Izany fa maninona ka ianao manery mafianao an'izany? Izany eo ary aina tena tsy mazoto amin'izany mihitsy e. Ka ny tena marina ki dia neny mihitsy ny tsy manaiky fa mila moroso amin'ireo ntsika. Mahamenatra olona izao tokantrano maso ataontsika roa izao. Andao aky atao a. Iaina, fantatrao moa fa tena tiako ianao ary tsy misy olona tiako noho ianao. Mba tsapanao izany? Eny akia,
tsapako loatra zany. Lazaiko anao anefa fa ny mba zavatra be dia be ny firosoantsika amin'izany. Ary aza dehibe sentosenty lava ohatran'io ianao ry malalako a. Ary fa manino ianao mitomany e? Misy zavatra mampalahelo anao nga? Matsiaro ny lasako aho dia malahelo. Maninona ary n'izao ianao vao hitako e? Maninona n'izao tsika vao mifankahita? Samba hitako talohan'izao mantsy ianao dia... Oh, ka tsy izay a. Ary eo ny lasa ombany lasa fa no avy indray no andeha ho banjiny e. Hivaditsika dia ataoko sambatra be ianao. Izany a. Tonga aty atoly ara ihany tsika telo mianaka marina. Za zao efa indimy amin'izao no taty fa tiako sy mahafinaritra foana ty. So ihany fa nivitrana fihavanantsika fialary aina. Fa tsy tonga taty raha tsy zandry. Marina mihitsy le zany rova. Za aloha zao mihitsy vao taty. Mbola tsy azoko sy matoly ary tsy miroro an'izao. Dia aiza ho aiza ty ara so zany trano lahatra e. Mety mora hita ihany ve? Fa tsy azoko ary ty a. Fa maninona tokoa ty izy no mijanona kanefa izy nisehontsika ty a. Zao tsika vao isahirana hitady ny trano ray aman-dreniny. Misy olanao nisy sy ny dadany dia izay tsy nandehana any aty. Izy kely izy efa tsy nahazoto ny andehana antsika aty fa nenony tsy nanaiky. Toa ilozanareo mitatasiaka eto fotsiny fa maninona sika raha mandeha manontany an'ilay adresy misy ny dadany lahatra e. Andohana ka nabajajana kosa fa izany no natory ny lahatra atsika. Andao ary ho etsy ny fitobeny eto sika e. Angatongo sika. Efa natory ny le mpitondra bajaja tamin'ilay isika. Olide tsy aleo ve aloha antany eny an'io ranga mipetraka eo tokotany ity adresy ty e. Azafady Ranosy. Ono azafady. Ahoana ny nareo telo mianaka? Lanitro fa tsy Randry ve ty e? Randry tadidinao ve a? Oay, ivero le retsy a. Tonga soa ty aminay. Inona vaovao izay ela tsy niona an'izay? Aiza ny zanatsika? Io zanako Randry a. Aina no nataoko anarany. An'izay ny zanako marina. Fa zanako io rangahy io ahoana koa ary neny e. Fa nga tsy dada zaka moa ny dadako. Sao anaka. Io tena rainao fa tsy raha zaka izany. Mbola tantara lava be ny amin'izany ry aina. Tsy mivita eto tokonana eto. Mandrosoary aloha nareo telo mianaka ao an-tokatrano e. Tonga soa. Eto ary amin'ny fanazavanareo ry nefa miandry a. Tantarao rerovery fa mbola tsy manan-kambara. Tampoka loatra ny fionasika. 7 taona lasa izay nifankaty tany Antananarivo izay sy Randry. Niaraka herintaona izay dia bevoka. Rehefa nambarako tamin'ny Randry izany vaovao izany dia faly be izy. Vero faly be amin'izany vaovao lasainao izany. Ananjanaka izany tsika roa. Faly keo Randry a. Tokony roso miraharaha amin'izay izany sika izao. Tsy nieritreritra n'izany raha izany aka. Fa ahoana fotsiny? Vero, aleo dia tsoroko aminao fa efa manambady a. Ahoana tsara hoe? Izany ny fitahanao a. Lehilahy tsy vanina tandainga. Vero amin'ny tony aloha ianao hoe enoe a. Tsisy tokony enoko anao fa aleo andeha Randry a. Veliko foana raha izay zazaray tamitaka. Vero a, enoe a aloha fa aza tonga ianao dia miritona ohatran'io hoe efa fombanay mihitsy ilay mampiravy. Ary tsoroko aminao fa efa manambady telo a. Ianao izao mifanefany. Dia maninona izany tsy niteneninao ahatra amin'izay? Tsoroko aminao fa dada sy neny tsy anaiky ny anambadiako anao amin'izany mihitsy a.
ka rehefa tsy manaiky izy ireo dia zay zany inona mahazoko atao hoe fa zay le fombanay rehefa tsy anaiky an'izany ianao sy ny ray aman-dreninao dia mikotrodrany ianao dia zao rery ny zanatsika ko teo dia tsy niona tsonsika randry dada sy neny koa nefa tsy tezitra tamiko fa irazaka no nolasain'ireo nanambady aho mba hanavitra amin'ny voninahitra ry zareo razaka raha teo efa tia lalina indray ry zareo zany tantaranareo zany ka vaka mihitsy eto maheno an'izany zay le tantara riaina fa hono ara amin'izay azafady dia aiza daholo zany zao reo vady aman-janako rehetra ireo raha izany anga tsy miara-mipetraka aminao ato samy manana ny trano reo vadika aman-janako ireo oko zay zany resaka zany fa makarary andobeka efa mazava ny amin'iny fa andao amin'izay tsy erineny sy lova andeha hitady an'le trano amin'izay fa maninona raha tonga dia anotaniana andrandriso ao mba fantany fa mitady olona tionga nareo telo mianaka sao dia mba hitanao tokoa hoe aiza ny misy an'ity adresy ty azafady hitady an'io trano motsy ny tena alihana ety ao jereko ty tranoko ty ange io adresy tadiavinareo io ato io maninona hoe randry ty trano ty ve io eno ty mihitsy io fa izany tadiavinareo aty mitady ny ray aman-dreny lahatra zay tonga iseo sy angataka ny lahatra amin'izy ireo maka izay fa tapa-kevitra ny roso amin'ny fanambadiana iaina sy lahatra fa inony ty loza lazainao ry vero ilahatra nge ka zanako tamin'le vadiko fa efatra zany hoe mpianada zany zay sy lahatra takizay ihany tsy nandeha taty raha izany nahitany tsy fahita taty motsy io sary miantona amin'ny rindrina io zany lahatra resanareo amiko izany ve hoay tena izy tokoly ty io ry aina jerelangy andriamanitra lahatra io amin'ny sary io tena ilahatra tokoa io amin'ny sary io zao noho izy raha izy tokoa io dia efa tsy eto ny lahatra fa efa maty tamin'ny herotaona tany an-taninarivo andray patenina loatra zany lohako zany reny andaotsika hiverina any an-taninarivo sika zaveo vao tonga dia tsy haka ena kory fa avy hatrany dia hiverina ody loza letsy zany ka ny matotonga ny lahatra nge zany niaraka tamin'ny lahatra zay ka mitsangana hatramin'ny voniko letsika fa vitaninona loatra ty vitako ty ireo tovavy na tena kovady na ampirafy avoko lahatra mba tena tiako sy tiako koa nefa zany tsy olombelona no famandratsony fa efa olona maty lolo sady amin'izay koa anabaviko neviny mitony ianao ry aina no ny agegenareo daholo na tonga zany tantara mamofady rehetra zany ry nesarandia mifona aminao re ary aina tampoka sy tsy naposiko loatra zao tozy zavatra miseho zao nahoany lahatra ny tampoko ny nanangatra nahoana ao arandia inona no nahafaty ny lahatra tsy misy afeniko tsondry izy telo mianaka fa tsy misy marina tsy hipotra tokoa sady mba mpangina ny feo fieritreretako dia olazaiko aminareo ny marina fa mbola misy inona koa randria maty mivinoko tany-taninarivo lahatra hitanao zany rineny io mpamon'ololo ve no lazainao faraika sy ndrasolo letsy ry aina fa ono ary nga randria fa inona kosa miantony namononao ny zanaka ao randria nisy tovilavy aty aminay zay nikiasa ny ankavady any lahatra efa nanampy tamby ahy tamin'ny volabe izy io voatery niakatra tany-taninarivo anaka ny lahatra loza nefa fa nilasai nisy nanolana izy ka tsy madio intsony netika tezerana ahy vao raiko le antso teo ambony latabatra ka nitaperiko ny ainy andray re randrio tena mon'olona noho ny fitiavam-bola tafahoatra fe ianao tsy fidino ary ry vero na mienina tamin'ny naminoko azy tsy milamitsaina ahy tsy maintsy torohinany amin'ny manam-pahefany ianao zany satria navita namono ny zanakao efa vonina ny any efa nisazoko mba ampilamina ny saiko re olona anangatraniko koa nge lahatra ary sofa nisy an'izao fahatongavanareo zao mba
nahafahako namboraka ny olako. Otoriko ianao na dia raiky nahitako masoandro azy melohan'izany dia lazao aminay hoe taiza nandevenanao faty lahatra. Eo fa ho lazaiko aminareo hoe ny ampidina ny taolam-baliny aty an-tanin-drazany mitaky ny lahatra amindreo ka mandehana aloha nareo telo mianaka mitsotsotra makaina. Raha pitsy ihany dia vonona hiaraka aminareo akatra ny taninarivo norona andevenako any lahatra. Tsy mampoisika olo ratsy toetra be toy izany indrandre. So ihany fa tsy lasa vadina fa saika nanambady olon-doza. Fa na izany aza niterahanao izy rineny a menatra loatra satria taranakampamon'olona. Aok'izay ny amin'iny dia aina rariny loatra raha tsy tanteraka amin'ny fanambadianareo sy lahatra satria nanana iraka manokana ho anao izy dia ny ahafantarana ny marina momba ny nahafaty azy. Misaotra niny aloha nalohana tamin'ny lafiny rety. Aiza moa nanapozako hoe teny amin'ilay toerana fanaterako ny lahatra isan-kalina ny fasana nandevena rainy azy. Gaga manko rehefa nanontany teny amin'ny manodidina teny fa tsy misy mahafantatra ny lahatra ny olon-drehetra. Mahampalahelo ange ny tantara ndreny novonoina noho ny fitiavandray ny volan'ilay tovolahy ty hanambady azy izy tsy nety ny haindrey mba fanazavany akory randre. Na izany aza arininy a nahoana ny tsy tonga dia ny fahaizany lahatra ny rainy namono azy fa nahoana ny tamiko foana izy no niseho hatr'izay. Izay ilay iraka teny nataonao rehefa nirahany ona tamin'ny ray aman-dreniny ianao dia nahita ihany koa ny rainao nahitana masoandro misy dikany daholo ny zavatra rehetra ry aina. Saingy tsy mba tamin'ny fotoana nilako azy ny aonanay sarandry raiko efa mandray mivaliny asany nataony izy fa aza enjehana ntsony tsy ianao rery manko ny zanany fa mbola misy maro koa any dia be ny diso fanantenana taminy. Tsy hoe fitiavan-tena korineny no antony tondrako andrany tany amin'ny manam-pahefana. Tsy maintsy zaziana izay mamono olona ninonina antony. Eny mibokevitra aminao any amin'izany. Manomboka eto izany dia fiainana vaovao tsy misy any lahatra ny ainako. Asa rineny raha mba ahita izay anjara ho tolo atezako amin'izay fa efa mandray be tanàna any amin'izay misy azy ihany izay lahatra. Natolotry ny FM radio anareo teo lahatra tantarin'indray miseho nosoratany Vetsy Miarilala novelon'ny Louise Ravelso, Sofanie Ralala, Faly ary Christophe Rabearmanana. Nandray fosina indrindra teknika mamiaro vono nanatontosa Saoly Rakotonanahary.